Miaravantsika rehetra ny anatin'ny tokantrano indray ny tenako amin'ity anio ety ho feno fifalinana ny fanahinao dia tafatoetra eo amin'ny fanatrihan'ny tomponao izany ary Andriamanitry ny Israely ane hitahantsika rehetra, hanampy antsika rehetra ary hanasoantsika ihany koa anatin'izany rehetrarehetra izany tafahona eto indray isika ao anatin'izao vavaka manokana izao vavaka DELIVRANCE mivantana ity amin'ny onjam-peo ny 7 teboka roa sy ny 12 teboka enina no miaraka amintsika ao anatin'ity DELIVRANCE ity dia asaika mpitiavana ianao zany aritra hatramin'ny farany ao anatin'izao vavaka izao satria programan'Andriamanitra no niaonantsika eto ahafahantsika mifampivavaka, ahafahanao mandray fanafahana ihany koa anatin'izany rehetrarehetra izany satria mibetsaka ny ady izay mianjady eo amin'ny fiainantsika ary mampijaly sy mampahory antsika matetika dia voahiraka manokana eto izay hanampy antsika rehetra hanao DELIVRANCE sy hivavaka ho anareo izany. Raha jerevantsika manko ny baiboly nisy fotoana ny tompo nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty dia ozy izy ny tenin'ny tompo voalohany indrindra hoe esoro ny vato, zany hoe ny tompo hanangana ny Lazarosy tamin'ny maty fa tsy maintsy nila mpiara-miasa taminy izy, nila mpanompony izy nanaisotra an'ilay vato aloha voalohany indrindra. Rehefa voaisotra ny vato dia niteny izy hoe ry Lazarosy mivoa, voaka fotoa Lazarosy dia mbola nomeny ny tompo baiko indray ny mpanompony hoe vahao izy ka avelao andihy. Zany hoe ny tompo zany dia manana fahefana manangana, manana fahefana manova fiainana, fa misy zavatra tsy maintsy irahany miasa fomba n'Andriamanitra mihitsy raha jerena ny testamenta taloha, ny testamenta vaovao dia fomba fiasan'Andriamanitra mihitsy zany ny mampiasa mpanompon'Andriamanitra na ny mpanompony miara-miasa aminy ao anatin'ny famahana fatotra. Zany hoe izy zany anangana ny tena antondiany teo fa nila mpanompo izy nanaisotra an'ilay vato, anangana ny antondiany teo fa nila mpanompo izy nanaisotra an'ilay fatotra tamin'ny Lazarosy. Dia tahaka izany ihany koa izahay hivavaka ho anareo eto androany ny tompo te hanafaka atsika ary ny tompo tsy maintsy hanafaka atsika androany, fa zao mila mpanompo tahaka anay anakisaka an'ilay vato, amaly fatorana ary zay nao vao afaka handeha. Lazarosy nitsangana atao anatin'ny fasana fa mbola tsy afaka nandeha ary tsy afaka mandeha lavitra satria mifatotra ny tanany tongony, misy mosoara ny tarehany, fa tsy maintsy mivahana aloha ilay fatotra zay izy vao afaka niaina tsara. Ianao mety efa mahare hoe efa manomboka mitsangana zany fiainanao zany, efa manomboka misy fiovana izy zany, fa ny zavatra tsapanao hoe tsy afaka mandeha lavitra zany ianao, ohatrany hoe te andeha aingana be ianao fa misy zavatra mamatotra, misy zavatra mifehanao mihitsy tsy ahafahanao matateraka an'ilay hitahitam-po. Dia zay ny anton'ity fotoam-bavaka androany ity, zay ny anton'ity DELIVRANCE ity, anafahananao sy anampinanao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ka raha sitraka ao androany hivavaka ao anao dia manana finoana na dia somary fohy ara ny vavaka antsika eto androany manana finoana fa ho akisaka iny vato androany ary hovahana iny fatoranao dia afaka handeha anao. Mino fa hiasa ny tompo anatin'ity vavaka ity efa reko daholo hoe ny fijoroana vavolombelona antsika ireny zay nalefantsika hoe afaka miova iny any anaty commentaire any moa zany ny be dehibe ny nalefantsika fa ho avy ny fotoana anao karazana mivantana ohatr' zao ihany tsika zany na eto amin'ny radio na ny amin'ny vidéo any amin'ny YouTube dia afaka tonga dia magnataka vavaka eo no eo zany ianao dia ataoko DELIVRANCE eo no eo mba hivavaka dia eo no eo ihany koa ianao dia mitsolo vavolombelona hopirofo mivaingana sy hita maso fa miasa zao dia zao ny tompo ary manao fangangana zao dia zao araka an'ireny afatra efa renesika rehetrarehetra reny, fa angatahana tsara ny tompo dia andefasana filazana manokana ihany tsika mahakasika an'izay fotoana izay iomanantsika iny amin'izay DELIVRANCE directa izay eo no eo zany sady vavahana eo no eo ianao dia mitsolo vavolombelona eo no eo amin'ny fatsapanao tao aorianan'ilay vavaka izay zany. Fa hiditra antsika hiaraka hivavaka dia hivavaka ho anareo manasa anareo any anatin'ny tokantrano any hiaraka hanondrika alohanareo amiko amin'ity androany ity hiantso an'Andriamanitra sika mba hisy fanafana avy amin'Andriamanitra hidina eto vavaka sika mizora sy fotoana zao. Raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta,
mbola afaka mivavaka eto amin'izao fotoan'izao tompo. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao. Velona mandrakizay ianao tompo. Miasa aminay tsirairay avy eto amin'ity fotoana ity ianao. Tsy mitsahatra maneho ny voninahitra aminay ianao ka tia tompo misaotra anao manokana. Mankasitraka fenanao tanteraka ny amin'ny fitiavanao. Misaotra anao ny amin'ny famindraponao tsy mahalany ritra anay. Misaotra anao ny amin'ny fitantananao Andriamanitra. Mbola menao tanjaka sery izahay ahafahana mbola mivavaka eto. Misaotra anao ny amin'ny fitahianao hatramin'izay tsy mamenana irery anao fa manohana anay foana. Mampahery anay foana, manampy anay foana. Isaorana anao manokana eto izany amin'ity androanyity tompo. Ary misaotra anao any amin'ity fotoana androanyity Andriamanitra. Misaotra any amin'ny fanafahanao. Misaotra any amin'ny fahagagana ho asehonao amin'ny fiainany tsirairay avy izay mandresy mahita amin'ity androanyity tompo malalaka. Misandrata eto ianao amin'izao fotoana izao tompo. Aoka iseho eto ny voninahitra ao. Aoka iseho eto ny herinao amin'ity androanyity. Ry ilay Andriamanitra velona mandrakizay eo. Andriamanitra mahagaga tokoa ianao. Mendrika isaorana ianao tompo malalaka amin'ity androanyity. Androany a Jehova dia mivavaka manokana ho an'ireto olona ireto. Mangataka ny famindraponao a hiantefa aminy amin'izao fotoana izao. Mamela ny elony amin'ny tsy fahatanterahany. Mamindra fo aminy amin'izay na diso azy teo anatrehanao. Na inona fahotana ny aina ny tompo. Na diso azy dia hifonaka eto anatrehanao zany ankehitriny. Aoka ny ranao hikoriana ao anatiny. Ameno azy eto amin'izao fotoana izao. Hitondra fanafahanao azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misy olona marary mahita maheno ankehitriny. Misy olona ao anatin'ny fahampotena tanteraka ny lalam-bolany, ny asany, ny fiainany mihitsy tompo malalaka. Misy olona ao anatin'ny fahakiviana, te hiverin-dalana, tena hoe te hivary lavo tanteraka noho ny zavatra be dia be mitranga eo amin'ny fiainany. Mamindra fo amin'izy ireo tompo malalaka. Mamela ny elony androany. Agatahako ny famindraponao hidina amin'ny sambatan'olona izay miaraka mivavaka amiko ankehitriny. Ary ny famindraponao hitondra fanafana ho an'izy ireto tompo malalaka. Matoky anao a Jesosy aho. Mahery loatra ianao ary. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Angatahako ny ranao hikoriana ao anatin'ireto olona ireto. Ameno azy ny ranao. Andrakotra azy ny ranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no andidiko an'ireo karazana fanahy mamatotra rehetra. Ireo fanahy na devily Satana, fanahy ratsy rehetrarehetra, fanahy ratsy, fanahy na démonie, fanahy Lucifera, Beliala, fanahy ny fahafatesana rehetra, fanahy ny Belzébuba rehetrarehetra, ireo fanahy na fahantrana, fanahy na trosa, fanahy na blocage, ozina avy amin'ny ray aman-dreniny sy ny razambeany, fanahy miepita, fanahy manaranaka rehetrarehetra, fanahy manambady. Miala daholo zany rehetrarehetra zany fanahy ny fanilikiliany. Roako amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta. Samany didy anao Satana miala amin'ny olona ireo. Miala amin'ny olona ireo anao Satana. Miala daholo ny fanahy ratsy rehetrarehetra, karazana ozina mamatotra, ozina avy any amin'ny ray aman-dreniny, ozina avy amin'ny razambe. Didiko amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta. Tsy manam-pahefana ianao Satana. Lasa ianao voaka, miala ianao. Miala amin'ny olona ireo. Fanahy ny famisaviana, fanahy ny famisaviana. Fanahy ny famisaviana mitondra fisaram-panambadiana, mitondra aretina tsy mety sitrana, mitondra fahantrana, mitondra trosa, mitondra blocage. Miala amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta. Torako amin'ny afo fany masina tsy manam-pahefana aminy. Rava ny asa ratsy ny Satana rehetrarehetra. Mandidy anao Satana miala amin'ny olo enao. Miala ny fanahy ny famisaviana rehetra. Fanahy ny famisaviana mitondra sakana, mitondra sakana amin'ny fiainana reto olo reto, mitondra fikorontanana amin'ny asany, amin'ny fiainana tokantranony. Didiko amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta. Torana amin'ny afo fany masina. Tsy manam-pahefana ny asana devoly, tsy manam-pahefana ny heriny maizina. Amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta. Ny rano Jesosy mikoriana ao anatin'ireto olona ireto. Mamaky vaikana anatin'ny tenany ray manontolo any. Mandravarava ny programan'ny Satana, ny programana devoly, manapotika ny fiainana. Roako amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta. Tiala amin'ny anarany Jesosy. Tiala ianao Satana androany tsisy mijanona naray any. Maizy devoly mbola mijanonao. Miala daholo ny devoly mitondra aretina io. Aretina, mitondra fanaintainana, mitondra fanaintainana, mitondra fivitosana, mitondra aretina zavatra mandehandeha anatin'ny kibony any, mandehandeha anatin'ny tranonjanany any amin'ny lamosiny any. Roako amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta. Torako amin'ny afo fany masina. Mainao Satana. Tenenina manao dia miala amin'ny olona ireo. Tenenina manao rehetra dia miala amin'ny olona ireo. Tsisy mijanona naray any. Mangoronetany, miala anatin'ny tokantranony io. Miala any amin'ny asany ity lehilahy ity.
mialany amin'ny asan'ity vehivavy ity ny devoly mitona fikorotanana mampietry azy tsy mampahita fity azy roako amin'ny anarany Jesosy avy Nazarety zany torana amin'ny afo fany masina rafa daholo ny herin'ny maizina rehetrarehetra amin'ny anara maherin'ny Jesosy avy Nazarety fanahana trosa miala amin'ny tanan'io vehivavy io miala amin'ny tanan'io vehivavy io ny trosa miala amin'ny tanan'io vehivavy io ny trosa miala ny amin'ny sandrin'io lehilahy io miala ny fanahana trosa rehetrarehetra tsisy mijanonao na raha ary mivoaka amin'anaran'i Jesosy miala reo devoly mampiditra trosa amin'ny fiainan'ireo tolona reto ravako amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahana trosa rehetrarehetra fanahana blocage rehetrarehetra fanahana fatiantoka rehetrarehetra miala amin'anaran'i Jesosy mandidy an'izany mivoaka amin'anaran'i Jesosy miala amin'anaran'i Jesosy avy Nazareta ny afo ny fany masina mirotsaka ao anatin'ireo tolona reto androany manafaka azy ianao Jesosy afao izy androany afao izy androany aoka ny ranao ikorina ao anatin'ny tona fanafahanao azy amin'ity androany ity Andriamanitra velona mandrakizay ianao tompo miasa amin'ireo tolona reto ianao androany tompo mitsodrano manokana ho azy ny marary rehetra sitrana amin'izao fotoana izao ireo olona voafatotro ny trosa rehetra misokatra ny lalana tahin'Andriamanitra fahana mandolo trosan'olona ireo olona matsapa fa voasakana izay atao rehetra dia Andriamanitra anaisotra ny vato rehetrarehetra ny sakana rehetrarehetra anorotoro ny varavarana varahana ary omena amin'izy reto ny arenana fenina rehetra ho tahinao ane izy reto Jehova ny tokantrano mikorotana dia ho alaminao amin'ny anaran'i Jesosy tompo avy Nazareta tompo mitsodrano azy raha misy kasaina atao dia ho tanteraka aminy amirapiratra amin'ny lalany aneny mazava ary antso ny fahavokaranao amin'ny fiainany anenao ho amin'ny fananany anao amokatra ny ara-panahany tena hito ary irehatra ny finoana ao anatiny tompo avita zavatra amin'izao asanao zao matoky anao a Jesosy fa miasa ianao maneho ny voninahitra ao eto ianao amin'ity androany ity tompo malala aseho ny voninahitra ao amin'izao raha sy fotoana izao tompo malala raiso anao izy reto tatany ny fiainany tompo malala amin'ny anaran'i Jesosy tompo avy Nazareta misaotra raino amen ya zay aloha no azoko naroso tamin'ity an'ity androany alatsinainy moa zany no namokafana ny DELIVRANCE indray tao aorinan'iny fetin'ny fanadiovana iny dia efa miverina aminao ny fandaharam-potoanatsika ka asaiko foana ianao anaraka ny vavaka DELIVRANCE tahaka ny fotoana ohatr'izao zany ny manomboka amin'ny telopolo tonakandro io fotoana io isan'andro anapiko anareo anatin'izay DELIVRANCE izay raha mila fifandraisana manokana amiko dia afaka miantso ny larina tarobia 032 56 443 48 032 56 443 48 na ny 033 91 711 66 033 91 711 66 farany any 034 92 543 76 034 92 543 76 reo larina tarobia afahana mifandray amiko raha rososony tsara ho anareo ny tenako ny mpanokeliny to Apostoly Andreas niaraka tamintsika teto tamin'ity ity metraka ny fotoana amin'ny rapitso indray mahireza daholo to